misaorany Jehova ny fanahy ary izay rehetra atao anaty misaorany anarany masina. Misaorany Jehova ny fanahy ary aza misy adoloinao ny fitahiana rehetra izay mamela ny heliko rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manavitra ny hainao tsy hidana ny andavaka izay manavaka famindram-posy ny antrananao izay mahavokisoa ny vavanao mifatanoranao mody indray atony amin'ny volo mahery. Ataontsika ny hira fahadinako. Tsy atalo fotsiny fa tonga anay anatinao be kokoa eo amin'ny lafiny rehetra ray masino fa dia tsy tamiazy ianao dia atao voatsapanay ny fanatrehanao zao ramasasabady zao. Zava-dehibe loatra ny fampilavantsika eto ary isaoranantsika etona avy any rehetrarehetra manome voninahitra an'Andriamanitra ary miara-mideran'Andriamanitra miaraka amin'ny anjely rehetra ka dia atolotra antsika miarahaba ny anaran'ity fiangonana advantiste mandrosoa ity ny anaran'ny distriktany mandrosoa raha teo ary ny anarantsika rehetra satria mpianakavin'ny finoana fa rehefa nampianana raha teo sika misaotra antsika tsy hakanavaka isika rehetra izay tonga eto amin'izao fotoana izao singanina amin'izany isika izay manana anjara manokana amin'ity fotoana ity ao zany ny pakia tena ko dia pakia
dia miarabatena ihany zany raha maneho antsika reto miatra natao aloha reto a amin'ny fitafiana meva-kanto soa ireto a izany pakia izany tika pakia dia hoe fikambana zanak'nympitany miraran'izy ireo isika mba ahomby amin'izao fikambanana izao ary aharitra amin'ny asa izay amin'ny ran'Andriamanitra anizy ireo satria tombontsoa lehibe izany hoe zanaka ny mpitanana izany miravany koa raha adventiste mamosoko isika fantatra metsika azy ireo a dia tsy fotoana avy hatrany Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Yes, my Lord. Sometimes I'm almost on the ground. Yes, my Lord. Nobody knows the joy. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the joy. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Yes, my Lord. Sometimes I'm almost on the ground.
ups sometimes I'm down. Yes, my Lord. Sometimes I'm almost on the ground. Yes, my Lord. Oh yes, nobody knows The joy in me. nobody knows the joy in me. Nobody knows that Yes, Jesus. nobody knows the joy in me. Glory, Eto mandrosoa fotoana manokana ihany koa ho an'ny fikambana ny zanaky ny mpitandrina ary indrindrandrindra faliana ho manokana mahita ny rahalahy amon izay tonga eto amin'izao fotoana izao hatramin'ely izay no mifankafantatra na tena marina dia zaza miaraka tao an-trano ihany izahay ary zokobenay izy io na tsy ary fahiny izay tany maro voay tsara satria zavatra mba tsy lovako azy rehefa mialina izy a mafana fomba amin'ny asa fitoriana manko izy io rehefa mialina izy rehefa manofo dia tovy teny varovaraka tsy aron'izay mihitsy ary tsy fateny azy ateny anglisy varovaraka raha fotsiny afinahitro izay fotoana izay taoriana zay moa ny araka disomanandralika dia taona marina teo alina amin'ny alala izao fikambana ny zanaky ny mpitandrina izao dia mifankahita soamantsara zay azy faly manokana mananjika an'izao fotoana izao ary tampitiavana nandraisako anjara amin'ity fotoana ity rehefa nampahafantarina fotoana vitsy lasa izay raha misaintsaina zanaketry zany a ny zavatra tsapako araka ilay hira teo ireo hira telo mifanisy teo dia izao zava-dehibe zany fitiavana ny lanitra izany ary tsy takatra ny sainy iza ny mahalala nabadinao izy ilay hira teo tsy misy mahalala fa tsy hita polopololona ary izany fitiavana Andriamanitra zany mbola mitantana azy tonga amin'izao fotoana izao ary eo koa fa mitantana antsika tsiraray avy ka mbola eto mitantana ny mpakiatsy tsiraray avy ka tonga amin'izao fotoana manokana eto izao ary manona indrindra zany fitiavana Andriamanitra izany inona re mba setriny atolotsika n'Andriamanitra manoloana izany raha namolona ny olombelona tokoa Andriamanitra dia efa nametraka mianao lavitra izany ny antsoina hoe pilany ny famonjena rehefa nifampidinika ny Andriamanitra telo izay ray dia nanolo-tena antsitrapo ilay Jesosy Kristy izay noventesina teo nanolo-tena izy mba ho faty hamonjy ny mpanota ary dia voalaza amin'ny Romanina toko fahadimy andiny fahavalo manao hoe fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy ary raha vatany voananota tokoa Damasievo dia niazakazaka nidina faingana Andriamanitra nitondra izany mivavitra izany ary nitondra fampiarana izany avy hatrany ahoana moa tsy seho zany fitiavana izany nandorana izany mpilanina izany ny fanontaniana lehibe voalohany ao anatin'ny Baiboly dia fanontaniana izay napetraka Andriamanitra inona moa zany fanontaniana izany aiza moa ianao ary mandrak'izao dia mbola miverimberina mbola manampo mbola miantso tsy mitsara izany fitiavana Andriamanitra izany ka miantso ny mpanota tsiraray avy to azy ianao manao hoe aiza moa ianao aiza moa ianao ary raha tonga tena tany Jesosy fa izay dia naserony olona tamin'izay fotoana izay ny mission nomena azy dia ao voalaza amin'ny Luka 7:15 manao hoe fa efa tonga ny zanak'olona aninona tary sy hamonjy tsy ho an'ny marina nanokavany Kristy tsy ho an'ny olona tsara nanokavany Kristy fa ho an'ny very ho an'ny mpanota mahantra ho antsika tsiraray avy ary teo amin'izany resaka tamin'ny Damasievo izany dia izy nanolotra ny vahaolana nitanjaka izy mivady dia izy Andriamanitra mihitsy nanolotra akanjo hanakonana izany fahamenarana izany eny mialy azy ireo ny fahafatesana
andriamanitra mihitsy nanotra ilay fanavitra mba ho fisoloana izany ota izany ka tsy niaka tamin'ny andro dimy ihany ny atao hoe fahafatesana. Ary dia nomeny ihany koa ny programa hidrafitrasa miambilay taranaky ny vehivavy izay ho avy ka hanorotoro ny lohan'ny menarany. Mazava loatra fa Jesosy Kristy ihany no lazaina sy ambara ary vetesina amin'izany rehetra izany. Riavana lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika ary mitady ny fomba rehetra izy hanavotana antsika, hamonjena antsika mpanota mahandro eo amin'izao toerana misy antsika izy. Ao amin'ny Luka 5:23 dia manao fanamarana mazava Jesosy. Raha mieritreritra izany fitiavan'Andriamanitra izany isika, raha misaintsaina izany fitiavana tsy hita polopolona ao amin'Andriamanitra izany isika, dia io ny fanamarana mihezimezy nataon'i Jesosy izay asa itsika manantona azy tsy ampisalasala. Ao amin'ny Luka 5:23 manao hoe tsy avy antso ny marina fa mpanota mba hitelaka. Eny, raha dia tia-tany Kristy tsy ny marina no nantsony fa ny mpanota toa ahy, ny mpanota toa anao. Ny apôstôly Paul dia nilaza amin'ny Timoty manao hoe tonga dia tia-tany Jesosy Kristy hamonjy ny mpanota ary amreny aonao izy izany loany. Ary ny fanamarana manohy amin'izany ihany ao amin'ny Jaona 4:7-8. Jaona 4:7-8 dia hoy ny voalaza manao hoe izay manatona hoy Kristy dia tsy mba ho lavitra mihitsy. Eny, raha mpanota mahatsiaro ny herintsika isika, raha mpanota mahatsiaro tsy mety isika, izany indrindra no tadiaviny Kristy, izany indrindra no katsahany Kristy. Fa tsy ny olona izay miavonavina, tsy ny olona izay mihevitena ho zavatra, tsy ny olona mihevitena ho marina no antson'Andriamanitra. Jesosy dia Jesosy be fitiavana. Ao amin'ny Jaona 5:12 misy ny andiny izay tiako indrindra ao amin'ny soratra masina. Dia hoy ny fanamarana tsotra sady mazava mikasika amin'ny Jesosy tsika io. Hoy ny voalaza manao hoe tsara fanahy izy. Tsara fanahy izy ary noko fa zany an-tsara-panahy Jesosy zany no mitantana ny fiainantsika hatramin'izay ka hatramin'izao, mitantana amin'ny rahalahy manao ary tonga amin'izao fotoana izao. Tsara fanahy izy, tiantsika izy. Jaona 3:1 fa tia ny azy amin'izao tontolo izao izy ary dia tia azy hatramin'ny farany. Tiantsika rehetra, tianao hatramin'ny farany. Ary hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy mety izany fitiavana izany fa mikiry ary mitady midika rehetra miantsoantso manambara amintsika tsirairay avy mpanota fa mila famonjena isika ary manana mpamonjy isika dia Jesosy Kristy izany. Andeha hijery tantara vitsivitsy isika maneho an'izany fiazakazan'Andriamanitra hamonjy ny mpanota izany ary raisitsika lesony ihany koa amin'izao takariva izao. Amin'ny Jaona 5 dia maro ny tantara ny vehivavy anankiray tsy vakitsika le satria ny fotoana ihany 7 minitra ihany mena nanaovana toloteny ka dia arak'izay koa rahantsika. Inona ny voalaza ao? Tantarana vehivavy iray nanana 2007 ary tsy moramora nanalany Jesosy an'izany 2007 zany fa dina impito nanalana azy. Inona mba nataon'izany vehivavy zany? Tsy misy afa-tsy nampanofatena nataony asa. Fomba finaza azy amin'izao fotoana izao, nahantra izy tsy manam-piraisa ary indrisy fa ny dadatoa ny Simon izay fariseo pastora izany amin'izao fotoana izao, izay mba napetraka mba hiakarakara miretika amboty ireto dia nanararoatra asa na zanakana vavy na zanak-valahany filaza azy dia iny fa menatra ny dadatoa ary dia io zay toravato any io volo ihany io. Kanefa inona natao Jesosy eto amin'ity Jaona 5 ity? Ho Jesosy hoe izay tsy nanota taminareo nao kanina toravato azy voalohany indrindra. Ary rehefa lasa avokoa ny jiosy rehetra arak'ilay fiteny hoe fialan'ny jiosy, eo Kristy tamin'ilay vehivavy manao hoe raha vehivavy ay izay re tsisy nanameloko anao va? Eo Jesosy manao hoe izaho koa tsy manameloka anao. Amin'izao sisa izao dia
aza manota izy. Zany